mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falemaraba tsika rehefa malatra dia rahatsinainy fa 12 ny volana desambra ity. Ny mofinaina voalahatrotsika anio dia ny marika toko voalohany, marika toko voalohany 9/12 ka hatramin'ny 9/9 amby-roapolo. Marika toko voalohany 9/12 ka hatramin'ny 9/9 amby-roapolo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Nakany Kapernaum izy ireo ary nohony tamin'ny sabata dia niditra avy hatrany tao amin'ny sinagoga Jesosy ka nampianatra. Dia talanjona tamin'ny fampianarany ny olona satria nampianatra azy toy ny manana fahefana izy fa tsy mba tahaka ny mpanoran-dalàna. Tamin'izay indrindra dia nisy olona iray tao amin'ny sinagogany izay azo ny fanahy maloto ary niantso mafy raha lehilahy hoe moa mifaninona akory izay sy ianao ry Jesosy avy any Nazareta? Avy andringany anay va ianao? Fantatro fa ilay mason'Andriamanitra ianao. Ary Jesosy niteny mafy azy hoe mangina ianao ka miala aminy, ary nampifanitokintona ny tenan'ilay marary ny fanahy maloto dia niantso tamin'ny feo mahery vao niala taminy. Dia gaga ny olona rehetra ka nyfanontany hoe fa ahoana re zao zavatra zao? Fampianarana vaovao misy fahefana zao? Fa ny fanahy maloto aza nodidiny dia manaiky azy ary nilaza ny teny hely niaraka tamin'izay teny amin'ny tontolo manodidina tamin'ny tany rehetra manerana any Galily. Ray masonao, manamasinina ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Riavako ity fanasitranana olona na lehilahy iray izay azo ny fanahy maloto ity no fahagagana voalohany na fijoroana vavolombelona mahazanak'Andriamanitra ny Jesosy voalohany nataony araka ny filazana ny Marka. Tantarany Marka. Marka zany dia maneho fa ny voalohany na ny hono Jesosy ny mahazanak'Andriamanitra azy, mahampamonjy azy dia ny fanafahana ny olona tamin'ny fanahy maloto. Andriamanitra mpanafaka, Jesosy mpanafaka no anokafany Marka ny filazantsara. Manafaka amin'inona ary? Raha toa ka tena jerena lay andininy vitsivitsy. Jesosy mpanafaka. Mpanafaka amin'inona? Raha toa ka mijery io andininy vitsivitsy io isika dia voalohany indrindra dia Jesosy manafaka amin'ny fahamaizina-tsaina. Jesosy manafaka amin'ny fahamaizina-tsaina, manafaka amin'ny hapadona, manafaka amin'ny tsy fahatakaran'ny olona an'Andriamanitra. Jesosy mpampianatra. Jesosy nampianatra ny tenin'Andriamanitra. Ny soratra masina rehefako malala dia tsy hoe soratra fesoratra. Ny soratra masina na ny Baiboly na ny fampianarana kristianina dia tsy mijanona fotsiny eo amin'ny hoe fampianarana ny zava-panahy mahatonga ny olona ho tsara fifandraisana amin'Andriamanitra. Fa ny soratra masina rehefako malala dia fiainana. Ny soratra masina dia mampahafantatra ny olona ny momba an'Andriamanitra, mampahafantatra ny olona ny momba ny tenany, mampahafantatra ny olona ny momba ny fifandraisany manodidina azy. Mety ho diso fijery mantsy ny olona tamin'ny andron'i Jesosy, zay mahatonga ny hoe tsy mba tahaka ny mpanoran-dalàna. Ny mpanoran-dalàna raha nampianatra ny soratra masina, dia tsy nampianatra ny soratra masina ho fitaovana manome fahazavan-tsaina. Ny mpanoran-dalàna nampianatra ny olona ny soratra masina, dia nampianatra ny soratra masina ho fitaovana mba hahatonga ny olona ho voazanaka ara-tsaina azy, hahatonga ny olona ho fitaovana. Fa eto kosa Jesosy raha nampianatra dia izao nampianatra ny olona ny soratra masina mba hatakaran'ny olona zay tena sitrapon'Andriamanitra, ka hatakaran'ny olona fa zavatra vaovao mihitsy, zany hoe fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Dia tsy takatry ny olona ary tamin'ny andro mpanoran-dalàna, satria mpanoran-dalàna dia nanao zay hahatonga ny olona mba ho mora entina anaiky fotsiny
ny fampianaran'ny mpanorandalàna mba tsy ahatakatra akory ara momba ny fanjakan'andriamanitra. Atria mahatonga an' Jesosy nyteny mahery ny fariseho mba ny mpanorandalàna manao hoe nareo tsy hiditra ao amin'ny fanjakan'andriamanitra, nefa ny olona koa mba hananareo tsy hiditra ao amin'ny fanjakan'andriamanitra. Jesosy lefako malala tsika teo manafaka ny olona amin'ny fahamaizina-tsay, manafaka ny olona amin'ny aiziny tsy fahafantarana ny tsara, tsy fahafantarana ny tokony atao, tsy fahafantarana ny sitrapon'andriamanitra. Ary izay ny maha-baiboly ny baiboly, zay mahasoatra masina mba hisoatra masina, zay mahafiainana azy. Ny anankiray am'izay nataony misionera ry havako rehefa nitony filazantsara izy dia ny voalohany zay nahamaika ny misionera teto Madagasikara. Mankalaza izy mahatsiaro zany tsika amin'ny taona 3 sy 4 izay giadona ity, fa tamin'ny taona 3 sy 9 nge no azo lazaina fa ny atomboan'ny nakafizany malagasy voalohany ny zoatra masina. Nanomboka za mito amin'ny 3 sy 4 zany, nanomboka nandraisan'ny malagasy, nanomboka nandika ny filazantsara tamin'ny teny-drazany ny olona ny misionera. 3 sy 9 zany de no mareny fiantomboan'ny fandrafetana ny alfabeta malagasy, nanomboka tamin'ny fandrafetana ny soratra masina ho soratana amin'ny teny malagasy, nanomboka ny fandikana mihitsy aza ny soratra masina ka nampangetaeta ny malagasy ny soratra masina. Hotsika manao hoe ny voalohany asa-panafahana nataon'i Jesosy dia fampahafantarana ny olona, fanokafana ny sain'ny olona. Ny anankiray ataon'ny fanahy maloto mantsy lefako malala dia fanahy mahajamba, fanahy zay tsy ahatakarany olona ny tsara, tsy ahatakarany olona ny mety, fanahy mahajamba ary zay mahatonga ny hoe haizina nanoarana ny fahotana, ny haizina no anoarana ny asan'ilay ratsy, satria tsy ahafahan'ny olona manao zavatra ny haizina. Jesosy mpanafaka de Jesosy mitondra fahazavan-tsaina, mitondra fahazavam-panahy, mahatonga ny olona mahafantatra hoe izy eo anatren'Andriamanitra, izy eo amin'ny tenany, izy am'izay manodidina azy. Fa ny faharoa zay asehony ilay andiny soatra masina tsy avako milala am'ilay tantara dia Jesosy koa manafaka ny olona amin'ny fatorana na ara-batany io na ara-tsaina io. Hoy andiny manao hoe 2 de nampifanitonsitona ny tenan'ilay marary ny fanahy maloto. Zany hoe io fanahy maloto io tsy mamatotra ny sain'ny olona na ny fanahin'ny olona, tsy atakatra an'Andriamanitra ihany, fa izao koa manimba ny vatan'ny olona. Nampifanitonsitona ny tenan'ilay marary izy, zany hoe nosimban'ilay ratsy mihitsy, le fanahy ratsy mihitsy ny vatan'ny olona, ny tenan'ny olona, lay tempolon'Andriamanitra dia nosimban'ilay ratsy mihitsy. Ary nanjary ny antsoantso, ny kikika tamin'ny feo mahery. Inona moa dikan'izany? Nitabataba, very mihitsy lay maha olona tao amin'ilay lehilahy. Jesosy mpanafaka dia manafaka ny fanahy ratsy mamatotra lay maha olona ny olona. Ny olona rehefa malala rehefa giaza ny fahotana, rehefa giaza n'ilay fanahy ratsy, rehefa giaza ny fahazaran-dratsy dia simba lay maha olona ny olona. Tsy hoe ny fanahiny ihany tsy mahatakatra ny sitrapon'Andriamanitra ka manjary jamba izy, fa miatraika koa eo amin'ny fiainany isan'andro ny asan'ilay ratsy. Manjary very ilay fahafahana amin'ny maha-endrika Andriamanitra. Lasa miantsoantso, very saina, very fanahy, ary tsy tompony tena intsony izy. Ny fanafahana nataon'i Jesosy afaka malala de mahatonga antsika indray ho mifehy ny tenantsika. Rehefa manafaka antsika Jesosy araka ny teny manao hoe raha ny zanaka ny manafaka anareo de ho afaka tokoa ianareo. Dia am'izay fotoan'izay lasa tompony ny tenantsika isika, tompony ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra isika. Zany hoe lay fahafahana lay fanafahana nataon'i Jesosy de manjary mahatonga antsika ho tompona andraikitra amin'ny fihetsika. Baiko ny vatantsika zany de zao feheziny zay tsika.
ny vatatsika zany de zao feheziny fanahintsika fa amin'ny fotoana zay amatorany fahazaran-dratsy atsika na amin'ny fotoana zay amatoran'lay ratsikitsika amina fomba maro samihafa amatorany olona de zao manjary very ilay fahafahana ka tsy tompony vatan'ny olona tsony ny olona, tsy tompony fiainan'ny olona tsony lay olona, tsy tompony tenany tsony lay olona. Azay rehefa ko malala ny mahatonga ny Jesosy eto manafaka hoe Andriamanitra rehefa manafaka ny olona de manafaka ny olona amy maha olona felo azy ka tompony tenany izy lasa fantany ny zavatra tiany atao ary azony tsy atao ny zavatra tsy mahasoa azy. Jesosy mpanafaka de manafaka ny maha olona ny olona, mahatonga lay olona hoe tepolin'Andriamanitra ty vatako ty, tenako ty, ny fihetsiko de zao fantatro avokoa ny dikany. Fa raha ohatra ka olona mbola ao anatin'ny fahazaran-dratsy na olona fatoran'ny fahazaran-dratsy na fatoran'lay ratsy de zao tsy fantany akory ny dikany zavatra ataony. Indraindray ara dia ny tenany manao zavatra fa tsy mifanaraka am'izay eritreretiny akory lay tenany. Ary matokany hoe rehefa olona fatoran'ny fahazaran-dratsy, fatoran'ny fanaratsy de zao miteniteny foana na misy zahatra maro samihafa zay mety ho ambarany ka mifanohitra amy soratra masina de reny olona reny indray dia tsy mampatezitra. Mampatezitra maha-olombelona fa raha ny tena marina de marary izy de mampalahelo. Ka raha tojo olona ianao, tojo fahazaran-dratsy, miteniteny foana, mamilava, mitabataba etseroa, tsy mahafety tena, ny vatany sy ny fihetsiny dia tsy voafehiny sainy tsony fa manjary etanimpo manao ratsy izy, etanimpo miady aman'olona izy de zao ny olona tahaka zany de olona mila fanafahana, ny olona tahaka zany de mila fahafahana ao am Jesosy ka aretiny zany satria marary izy de fitserany ny mendrika azy fa tsy fahatezerana, tsy sazy aloha voalohany fa fitaomana azy ibebaka. Fa ny fahatelo rehefa ko malala zay anehoany marika n'lay Jesosy mpanafaka de izao mampiala ny olona, manafaka ny olona amin'ny fampianaran-diso isan-karazany izy. Lay fanaratsy rehefa nahitany Jesosy de ny teny manao hoe moa mifaninona akory izahay sy anao ry Jesosy avy any Nazareta, avy andringana anay va ianao? Fantatro fa ilay masin'Andriamanitra ianao. Raha toka mijery maimaiky tsika de manao hoe inona moa natonga an Jesosy nampangina ary ity fanahy ity nefa raha jerena tsy diso ange zany Jesosy avy any Nazareta, lay masin'Andriamanitra. Inona moa natonga an Jesosy niteny manao hoe mangina ianao miala aminy. Fa nahoana no tsy nekeny Jesosy ny fitabatabany lay fanahy? Zavatra anankiroa ny antony rehefa ko malala. Satria Jesosy mpanafaka. Jesosy de zao ny olona ilainy Jesosy miteny zany teny hoe Jesosy avy any Nazareta de zao olona afaka. Miteny an'izany isika rehefa ko malala miteny hoe Jesosy avy any Nazareta. Ny olona mijoro vavolombelona de tsy olona baikoin'ny fahazaran-dratsy na olona voafatotra fa ny olona andrasan'i Jesosy iteny zany de olona nahatsiaro ny tena lanjan'ny fahafahana, nahatsiaro tena afaka tokoa. Fa eto de zao lay fanaratsy no miteny, lay fanaratsy no miteny ary de zao Jesosy tsy mila filazana ny momba azy avy amina fanaratsy, tsy lainy Jesosy zany fa lainy Jesosy de filazana ny momba ny Jesosy avoaka ny vavany mpanompon'Andriamanitra efa noafahany rany Kristy. Ny zavatra andrasan'ny Jesosy zany de zao lay fanaratsy ketike nahafantatra fa Jesosy mpamoa Jesosy mpanafaka Mesian'Andriamanitra fa izao Jesosy manao hoe mangina tsy mila, tsy miandro mihitsy ny fiderana an Jesosy avy amin'ny vavan'lay ratsy Jesosy fa avy amin'ny vavany mpanompon'Andriamanitra, avy amin'ny vavan'ny olona efa nandray ny famelan-keloka no andraisan'ny Jesosy izany teny zany. Ary rehefa ko malala no andrasan'ny tompo amitsika. Jesosy tsy miandro mihitsy ny filazana sy ny fijona vavolombelona avy amina momba azy, filazana momba azy avy amina fanahy ratsy na avy amina tsy mendrika na tahaka zany fa ny andrasan'ny Jesosy de zao avy amin'ny vavan'ny mpanompon'Andriamanitra, avy amin'ny olona efa nahatsiaro ny fahafahan'i Kristy,
avy amin'n'olona efa natsiary fa voavela eloka no andrasan'ny tompo hijoro vavolombelona ka hiteny hoe jesoa namonjy ahy, jesoa nanafaka jesoa lay misy zay anao teny voalohany de avako malama jesoa mpanafaka de miandry olona zay no afahany hijoro vavolombelona ny antony nanafahany tompo atsika de mba ilazantsika ny fahatsarana fa ny faharoa avako malala de zao diso koa nefa ny tapany faharoa izay lay tenitenenin'lay fanaratsy mody marina ny tapany voalohany ary io fomba fiasan'lay ratsy io fomba fiasan'lay ratsy io tadiditsika tsara lay ratsy rehefa nakafanahy any andravehivavy to am'izay edeny ka nytenenany manao hoe hankivare tsy avelan'andriamanitra hoanina ny azo omsa de hola vehivavy manao anty zay no izy ka navelan'andriamanitra hoanina daholo ny azo farana ny tsara sy ny ratsy ny azo rehetra amsa fa ny azo farana ny tsara sy ny ratsy no tsy navelan'andriamanitra hoanina zay lay fanolanana ny soratra masin'zay de asan'lay ratsy ary izy miteny ole ratsy miteny am'izay manao hoe matsiandravehivavy genesis 3:7 manao hay ve anka ny antony tsy anome tsy andrarana ny antony tsy amelan'andriamanitra ny antony andraran'andriamanitra tsy inaranareo an'io de zao manjary mitovy aminy anareo zay le fanolanana ny hevitry ny soratra masina ary io ry afako malala mbola fanaon'lay ratsy mandrakariva io lay manolana lay mandiso lay toy ny milaza ny marina nefa ny mamandrika miaro hafetsena zay reo tsara ny hafetsen'lay ratsy moa mifaninona kory zasy anao jesoa avy any nazareta tsy diso fa ny tapany faharoa avy andringanainay va ianao zany hoe ny fanontaniana napetrak'lay ratsy de zao manao hoe avy andringanainay va ianao zay ve ny antodian'i jesoa de ty am'izao tontolo zao andringana ny devoly tsy zay ny antodian'i jesoa voalohany indrindra ny antodian'i jesoa de zao hamonjy ny olombelona hanafaka ny olombelona zay ny mahamaika an' jesoa ary dia mandrakariva dia dison'lay ratsy ny hevitra ny soratra masina toy izao ny tenin'ny jauna toy izao ny tiavan'andriamanitra izao tontolo zao nomeny ny zanany lahatokana natolo ny zanany lahatokana mba ahavoavonjy izy rehetra mino azy zany hoe ny antodian'i jesoa tsy miivo any am'lay ratsy fa miivo any amy famonjenany olona ny antodian'i jesoa nahamaika an' jesoa tsy ny andrigana lay ratsy efa resy fa ny mahamaika an' jesoa ny anafaka ny olona ao anatin'ny vahokon'lay faharatsina zany hoe ny asan'i jesoa miivo amin'ny famonjenany olombelona fa tsy amin'ny fandrikanana lay ratsy zavatra samy hafa mihitsy zany ry avako malala tsy tonga jesoa mahamaika an' jesoa tsy hiady am'lay ratsy mahamaika an' jesoa tsy hiady am'lay ratsy fa ny mahamaika an' jesoa hanafaka ny olona hanome fahafahana ny olona isafidiny tsara aza tonoana fa tamin'ny vanim-potoanany ataotsika hoe siècle voalohany a dia nisy karazana fivavahana tsoina hoe dualisme io vavahana ataotsika hoe dualisme io a dia karazana fivavahana zay mivoya tamy tojato voalohany izy tojato faharoa dia miresaka mombany hoe adin'ny tsara sy ny ratsy zany hoe miresaka izy ireo hoe ny fiainana kristianina dia fifandonan'ny bien sy ny mal na ny tsara sy ny ratsy ny fiainana kristianina rehefa malala tsy zay ny fiainana kristianina tsy hoe adin'andriamanitra sy ny devoly tsy zay ny fiainana kristianina ny devoly de efa resin'andriamanitra ny devoly zany zavatra raha mamaky ny boky ny apokalipsy tsika dia fahavalo resy zany no zany tsy fifandonany ratsy sy ny tsara akory ny fiainana kristianina fa fampanjakana ny tsara fa ny ratsy de efa resy ary zay lojika zay no tiany jesoa takatritsika eto hoe nampanginy lay ratsy satria lay ratsy de nitaonany olona tsy hibanjina ny famonjena nataon'i jesoa fa hibanjina ilay faharatsiana zay ny fandona tamin'ny tsara rehefa malala takatrao ve fa jesoa manafaka mampianatra atsika
manolona ny karazana fampianaran-diso isan-karazana zay mety mamatotra atsika. Betsaka ary afaka malala am'izao ataontsika hoe vanim-potoana iainantsika izao a, betsaka ny karazana fampianarana maraka mitrangy etsero. Ary lay ratsy satana de fetsy ary mandrakariva de zao tahaka miteny ny soratra masina izy, tahaka nataony tamin'i Jesoa ihany. Jereo tsara ny fakapanaza nataon'lay ratsy tamin'i Jesoa ao amin'ny Luka 4 tatsika nakana fanahy Jesoa. Fa raha nampiasa ny raha ohatra ka nakafanahy an Jesoa lay ratsy de zao nampiasa andiny soratra masina izy, nampiasa andiny soratra masina mandrakariva izy, saingy na olany reny hevitry ny soratra masina reny mba ahafahany makafanahy an Jesoa. Mazava ho azy Jesoa moa zany a Amahandriamanitra azy dia nandresy le fakapanahy izy. Fa itsika rehefa ko malala de matetika am'izao andro natsika zao dia mahita sy mandre karazam-pampianarana zay manolana indraindray, mandiso indraindray ny tena hevitry ny soratra masina. Lay mpakafanahy zany de zao mila mitandrina isika fa toy ny milaza zavatra marina izy indraindray, miainga amin'ny soratra masina izy indraindray, ny tapany voalohany toy ny mety, fa rehefa tena lalininao de zao mampialanao amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mandiso ny hevitry ny sitrapon'Andriamanitra. Afaka malala ao amin'ny Jesoa mpanafaka ihany no ahatakarana ny tena hevitry ny soratra masina. Zany de zao mitodia amin'ny Jesoa, raiso Jesoa le tena mpanafaka, manafaka atsika amin'ny aizin'ny tsy fahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra ka mahatonga atsika amin'ny raparapa, manafaka atsika amin'ny fatorana maro isan-karazany ka mahatonga atsika olon'afaka afaka mitondra tena tsara eo anatren'Andriamanitra, manafaka atsika amin'ny fandrika sy ny fakapalahin'ilay ratsy ka mahatonga atsika afaka mijoro ho fiasana io ampelantanan'Andriamanitra. Lay Jesoa mpanafaka de efa noraisinao taminao natao batisa, lay Jesoa mpanafaka de efa noraisinao ary efa nandray anao fony anao niraisina mpandray, nandraisina kominio voalohany. Lay Jesoa mpanafaka de efa noraisinao tamin'ny nanekenao azy ho tompo sy mpamonjy. No zany rehefa malala matoky fa afaka miaro anao amin'ny fotoana rehetra lay Jesoa mpanafaka. Eo akaikinao izy am'izao Krismasy zao, efa nanolotra ny tenany hamonjy anao izy de efa eo akaikinao, tsy manary anao, tianao, fa manana fonina sy fahatokina ary aza mitebiteby fa efa afaky anao satria manana an Jesoa. Aza manaiky rebireben'ilay ratsy fa efa manana azy ianao, miorena amin'ny finoana, hapetrao aminy fiainanao fa Jesoa efa nanafaka anao koa dia mandehana mitoro ny fanafahana nataon'i Kristy hoe tsara Andriamanitra, tsara ny miaraka aminy, tsara ny manompo azy. Ivavaka sika Tompo, misaotra anao zay noho ny teninao zay mampianatra anay fa mpanafaka ianao Jesoa. Anao ny fahefana eto amin'izao tontolo zao ary ao aminao ny misy ny fahatsarana rehetra. Misaotra Tompo fa azonay takatray fa ao aminao ihany misy ny fahazavan-tsaina, fahazavam-panahy, fiainana, fiadanana, fifaliana. Tompo, efa nandray anao ho tompo sy mpamonjy zahay dia havaozy isan'andro ny fanoloran-tenanay, havaozy isan'andro ny fiainanay iankina aminao Andriamanitra, dia arovo zahay amin'ny hafetsen-dratsin'ilay ratsy mba tsy hahatonga anay ho latsaka ao anatin'ny fandrika izay miseho amin'ny endrika maro samihafa. Ampianary ray Tompo mba ho tia ny teninao, hatakatra ny sitraponao. Izao herinandro vaovao zao Tompo, ankinay eo ampelantananao, ho herinandro vaovao iarahanay aminao, ho herinandro vaovao atsapanay fa mpanafaka ianao, eo akaikinay ianao, tianay ianao, miantranay ianao. De manankina ny herinandro vaovao ho an'ny tsirairay, na asa, na fanimpolo, na tokantrano, na fahasalamana, de apetraka eba amin'ny famindramponao. Misaotra Jesoa. Amen.